Omaly moa no nanaovako fanambarana teto tsy hoe fanambarana fa fampitam-baovao miainga avy amin'ny vaovao ofisialy tamin'ny fahalasana Papa François dia mbola momba an'izay ihany no tiako resahana androany. Andao fanehoan-kevitra kely ny amin'ny pontificat-ny Bergoglio na i Papa François. Tsy mopera, tsy katolika kanefa ao anatin'ny monde œcuménique dia misy zavatra izay tsara ny resahana azy. Matetika moa amin'ny vanim-potoana ohatran'izao dia tonga amin'ilay fitenenana frantsay hoe les langues se délient, ka na amin'ny andaniny na amin'ny ankilany ao ireo manararaotra manao règlement de compte izay tsy nankasitraka azy dia mivoaka daholo ny karazana fanakianana azy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay tsy ankasitrahany. Dia ohatran'ny hoe miala tsiny amin'ny teny hoe manararaopaty. Ao koa ny amin'ny andaniny izay fanaon'ny olona rehefa misy manjo dia zavatra tsara foana ny resahana hoe dia olona nafinaritra izy, olona tsara fanahy, olona zao. Tsika tsy hiditra amin'izay izay karazana parti pris izay fa ny zavatra tiako hitondrana fanehoan-kevitra fotsiny androany dia eo amin'ny hoe réalité misy atsika tsy ao anatina monde de bisounours fa ao anatina réalité terrestre. Ny zavatra tsara fantatsika n'aiza institution indrindrandrindra institution ngezabe tahaka an'io fiangonana katolika Vatican Rome io dia misy camp anankiroa mifanandrina ao. Misy zany progressiste ary misy ny conservateur. Fa na ny progressiste, les progressistes izay lazaina fa sokatra, izay lazaina fa malalatsaina na libéral, na ny conservateur izay milaza fa mitahiry ny tradition. Ary misy karazana koa ny conservateur, misy conservateur extrême tahaka an'ireo tsy mankasitraka ny Vatican II fa mijanona Vatican I, na ireo izay ao anatin'ny Vatican II fa mbola conservateur ihany koa. Misy akolafiny izy zany fa tsy idirantsika lalina. Dia samy ny zavatra anankiray izay nanaitra pontificat ny Papa François be dia be ny zavatra tsombonako hevitra aminy. Anisan'izany tamin'ny fanapakevitra ny amin'ilay bénédiction de couple homosexuel iny izay niteraka débat be sy ny position amin'ny zavatra hafa koa. Fa ny zavatra anankiray kosa aloha izay anisan'ny nakasitrahako betsaka tamin'ny prise de position raisiny dia nasahiny teny manoloana ny curie romaine. Ny curie romaine zany ireo fahefana organe izay tena tompony fahefana, tsy ny papa zany tompony fahefana na ataontsika hoe mipetraka eo amin'ny fiketrahana masina izy fa ny curie romaine ny tompony la clé. Fa nasahiny ny teny manoloana an'ireo curie romaine ireo ny atao hoe nareo izy dia tratry ny arety ny atao hoe cléricalisme. Cléricalisme ka na ny progressiste na ny conservateur dia samy tratra an'io. Ny conservateur dia mialokaloka ao ambadiky ilay atao hoe tradition mba ahafahany mametraka an'ilay rafitra tanatohatra, ilay hiérarchie, ka amin'izay fotoana izay izy lasa entiny hanindriana sy exploitena an'ilay fahefana misy eo am-piarahana. Abus manokana zany ao anatin'ilay cléricalisme. Or nefany ilay cléricalisme fantatsika tsara fa avy amin'ny teny hoe clergé dia isan'ny miavaka amin'izany zao ny atao hoe évêque. Évêque moa fa amin'ny teny grika hoe épiscopos. Ny épiscopos na ny scope dia manambara hoe scruté, ary ny épi dia hoe scruté d'en haut, zany hoe mijery avy any ambony mba ahafahana mikarakara ny aty ambany. Izay ny tena hevitra ambadiky ny épiscopos, zany hoe olona apetraka amin'ny toerana ambony ianao tahaka ny sentinelle mba ahafahanao manana vue d'en haut, zany hoe prendre de la hauteur ozy ny vazaha, ka rehefa ianao manana hauteur dia manana vue globale tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Ny olona ety ambany dia izay ao ambany masony no hitany, fa ny olona manana toerana ambony dia manana vision malalaka be izy. Ary rehefa manana vision malalaka be izy dia manana responsabilité izy mialerter ny olona eo ambany fiahihany. Donc zany ny clergé normalement dia napetraka amin'ny toerana ambony mba hiahy. Or ny problème lasa niexploitena izy nafahana nanao tsinitsinina ny madinika. Io ilay lazain'ny Papa François hoe cléricalisme ny divany mafy misy nandritra ny pontificat. Ary na ny inona filazana zany ny progressiste koa dia manararaotra n'ilay notoriété na ilay titre ananany ahafahany mivéhiculer lobbying izay eo amboniny ka manaraka fehi-kevitra tendance vaovao dia araraotiny ilay position ananany koa hivizany an'ilay fehi-keviny. Donc zany samy tratra an'izay daholo io.
de teny anareo ina moa ny idiranay am'izany fa zareo katolika zany matoa am'teny eto dia tsy maintsy manao analyse ihany koa hoe mahazo ny fiangonana rehetra io cléricalisme io cléricalisme io zay fomba fitenenantsika azy eto ampage matetika de hoe institutionnalisation de l'église zany hoe rehefa ny fiangonana no tsy mipetraka amin'ny toeran'ny mpiahy intsony ny olona eo ambany fiahiny fa manao abus ny am'izay fahefana zay nametrany zay dia amiko tratrany cléricalisme izy ary lay hiérarchie les structures lasa appareil d'oppression lasa appareil de chantage hoe aongana tsy ho mpandray ianao aongana tsy ho pasteur atsony ianao aongana zany hoe lasa moyen de pression fa tsy fiahina tsony an'ilay ondry tsy fikarakarana tsony an'ilay ondry ka io cléricalisme io no ararotiko eto am'izao fahafatesan'ny papa François zao na inona ny fahalemeny izay iombonako hevitra amin'ny sasany zay tsy tia azy dia ity point ity kosa aloha dia mahampahazo ny olona rehetra ka raisiko hoahiko le izy zay mahakasika ny aty am'sehatra ny fiangonana protestanta ihany koa firifiry mitony tena azo bishop mitony tena azo prophète miteny na pasteur ary zany fa lasa atao hery famoretana ho ikarakarany ny tenany amin'ny alalan'ireo ondry eo ambany fiahina donc ny cléricalisme tsy voatery any amin'ny sehatra ny fiangonana katolika fa toetsaina io esprit io misaka institutionnalisation fa fiexploitena ny hiérarchie misy ny hiérarchie ilaina ary ny hiérarchie dia nanana objectif ao amin'ny sacerdoce inona ny sacerdoce de hoe fanompona donc ny hiérarchie sy ny structure dia afahana manao an'ilay atao hoe politique de ruissellement zany hoe avy any ambony dia ny fampitanany afatra sy ny organisation mba hatonga an'ilay lamina ho tonga any ambany manamora an'ilay lamina manamora an'ilay fanompona an'ilay ondry fa raha ohatra indray lasa poids sy fardeau dia cléricalisme filazana zany na koa institutionnalisation de l'église izay lasa hery famoretana fa tsy famelomana intsony ny ondrin'Andriamanitra izay no afatra amin'ny tian'ity de mbola mamerina ny teny fampiononana ho anareo fiangonana katolika namana izay namoy olongeza lahy ninona zay fanakianana zay atao azy dia nanamarika ny taonjato misy atsika ny fandalovana zany mpanokon'Andriamanitra atao hoe pape François na Bergoglio zany dia mirary fampionona feno ary samia tain'Andriamanitra dao ndray tompoko. Mena matompoko.